Fifaliana lehibe ny avana malala ny arabanantsika rehetrarehetra indray atao anatin'ny fandarana isika anatin'ny fandarana live tsika amin'izao fotoan'izao ny fotoam-bavaka izay iarahantsika amin'ny fandarana andramoka izao ny akiradio isika mianakavy ihany koa anatin'ny groupe izay maresa sy isika izay mety samba ny voatonga eto androany falibe mihitsy izay miarahavantsika mandray antsika ampitiavana mandray antsika ampifaliana amin'ity andro sabata mahafinaritra ity. Eto sika rehetrarehetra androany misaotra an'Andriamanitra indray tsika iaina ao anatin'ny fanatrihan'Andriamanitra isika ary Davida rehefa narano teny izy zao ny zavatra nytenen'i Davida manao hoe nindray andro akanjanao Andriamanitra dia tsara aloha ny arivo. Aleluia. Mahavariny hoe nanino Davida no mbola nangetaeta izany hoe eo amin'ny fanatrihan'Andriamanitra. Davida zany angely avana malala rehefa teo amin'ny fanjakana voadidina olona maro na mididina azy daholo na miaramila na mididina azy na vady aman-janaka. Ny vadiny Davida tsy anankiray fa maro be ny vadiny fa na mididina azy ireo miaraka amin'ny zanany avy na mididina azy miaramila sy ny kapiteny sy ny olona mpitatsabatra sy ny olona rehetrarehetra izay nanana fahefana tao amin'ny fitondrana. Fa ny zavatra mahavariana dia manao ozy ihany Davida hoe nindray andro akanjanao Andriamanitra dia tsara noho ny arivo. Aleluia. Ary tempo anisan'ny tsy nananana olona maro fa nananany Davida izany ndray avana malala. Izany koa mba tiako tonga ao anatinao androany. Iza no mety olona manodidina anao, iza koa no mety olona lavitra anao, fa ny zava-dehibe amintsika amin'ity androany ity dia tsy ny olona manodidina na ny olona lavitra fa ny fanontaniana mipetraka androany hoe tianao ve ny eo akanjan'Andriamanitra? Mahirianao ve
izany hoe eo akanjan'Andriamanitra mba hanam-paniriana tahaka ny Davidy ianao hoe Jesosy ny ray andro eo akanjanao dia tsara lavitra noho ny arivo. Aleluia. Tahaka ny hoe raha ampisafidianana ianao iaina arivo taona ve ny tianao eto amin'ity tany ity, fa tsy misy an'Andriamanitra mihitsy. Sa iaina ray andro ianao fa misy an'Andriamanitra ny fiainanao. Ilay Davida ny safidy aleoko ray andro fa feno fanatrehan'Andriamanitra ny fiainana. Aleluia. Izany koa ny tanitsika raha tonga eto androany ary maniry izay maniry mba matsika mianakavy ene izany fanatrehan'Andriamanitra izany. Ato anatin'ity andro sabata ity dia izany mikatsahantsika eto androany. Ianareo mpanaraka ny fandaharana andramika izao sy ny fiainana akila teo dia mahafantatra tsara fa tsy misy zavatra tadiavintsika eto afa-tsy ny fanatrehan'Andriamanitra ny hafanao malala. Izany ny zava-dehibe indrindra. Arena katsahantsika isan'andro eto amin'ity fandaharana. Antsika hivavaka amin'izao fotoana izao dia ataovy ao am-ponao izany hoe Jesosy eo za koa androany tsy hanana toe-po tahaka ny Davida fa maniry kosa nyty androany ity Andriamanitra mba mageta entan'izany fanatrehanao eto androany. Hivavakantsika amin'izao fotoana izao samy mandoalika, samy mitady an'Andriamanitra amin'ny fony rehetra, samy mageta entan'izany fanatrehan'Andriamanitra izany. Fa izany no arena katsahantsika rehefa sabata ohatran'izao ny ampanamalala. Ary mahavariana ray andro anatin'ny herinandro no mba hitadiavantsika n'izany nefa arena faran'izay tsy voavidy vola mankarena. Miezantsika mitady vola mandritry ny herinandro fa toa ohatra mbola tsy ampy ihany eo an-tanantsika. Mbola misy zavatra banga ihany, mbola misy zavatra tsy mety avintsika ihany. Fa Andriamanitra nefa tadiavintsika ao anatin'ny ray andro ao anatin'ny herinandro. Fa maninona no azontsika ny fahasalamana, maninona no azontsika ny fahasoavana, maninona no azontsika ny fidanam-po, ny filaminatsina, fa maninona no azontsika ravana ny fiarovana, ny fitantanana. Rehefa ray androtsika mba mitady an'izany. Mampahery anao androany. Tsy mahatantoka ianao raha tonga eto. Mahazo tombony ianao raha tonga eto. Aleluia. Fa tsy mahatantoka ho anao ny fivavahanao androany. Hoe namany Jehova rehefa nampahery azy manao hoe motsy ny fivavahanao va no tokonao, tsy ny fahetsin'ny lalanao va ny fanantenanao. Rehefa tao anaty olana Jehova dia nampahery namany izy, nampatsahiviny azy hoe tadidio fa ianao io nge olona mivavaka e. Reny fivavahana nataonao reny ny tokonao androany raha atao anatin'ny ady mafy ianao amin'ity androany ity. Za koa androany teteny aminao na mandalo ady ianao na tsy mandalo ady, milamina be zao fiainanao, anaotsika hivavaka fa io no tokonao ao arinao. Ary raha mandalo ady ianao tadidio fa olona mivavaka ianao, tsy tokony ianao no kivy na naritoky amin'ny fiainana hafana fa ianao mihitsy ny tokony ahery androany. Amen. Sotranao zay Jesosy. Jesosy malalo. Makasitraka anao zay amin'ity androany ity Jesosy. Omena ianao ny voninahitra Andriamanitra. Omena ianao ny tena Jehova Andriamanitra. Omena ianao ny haja Jehova. Amendrika anao zany androany. Mitady anao ny fonay mangeta entanao ny fananay. Maniry anao ny anatinay rehetra any Andriamanitra. Anatin'ny fonay lalina mikatsaka anao amin'izao fotoana izao. Mitady anao Andriamanitra. Ianao ilay arena sarobidy indrindra Jesosy. Ianao ilay arena sarobidy tsy tadiavin'ny olona fakatsana andro aman'alina satria fantatray fa ao aminao Andriamanitra no misy ny zavatra rehetra Jesosy. Mila anao ilay izay androany hikasika ny fiainana tsara ihany. Anatin'ny tokantrano rehetra izay manaraka an'izao fotoam-bavaka izao Jehova Andriamanitra. Ilainay ianao androany. Ilainay ianao Jesosy. Ilainay ny fanatrehanao hoe mpanivonay tsiray avy amin'izao fotoana izao. Misaotra anao izay Andriamanitra. Anao ny voninahitra manatreha amin'izao fotoana izao. Manatreha an'ity fotoana androany ity hoe eto ane ny fanatrehanao. Aleluia. Misaotra Jesosy. Efa eo ny tononkira. Efa eo amin'ny komantera ny tononkira. Tsika androany agataka ny fanatrehan'Andriamanitra iteny hoe eo fanatrehanao Andriamanitra. Eo no misy fiainana, eo no misy fitiavana, eo no misy ny fahafenoan'ny banga rehetra eo amin'ny fiainana. Aleluia.
Misy fiainana lehibe vaovao ny zavatra Jesosy andao fiainanako eo fanatrehanao Jesosy andao mivato labeko eo fanatrehanao Azo antoka ny fiainako eo amin'ny fanatrehanao Jesosy misy ny fariseko vaovao ny zavatra Jesosy andao no fariseko eo amin'ny fanatrehanao Jesosy non misy tiavana lehibe fitiavana lehibe vaovao ny zavatra Jesosy andao no fitiavako Jesosy andao mivato labeko eo Hallelujah, Jesosy manalo. Anoranao toerana azo antoka indrindra androany. Tsy eo anilan'ny filoham-pirenena, tsy eo anilan'ny mpanjaka an'izao tontolo izao ity. Ry havana malala. Ny mpanjaka an'izao tontolo izao mety afaka mampifaly ny vahoaka ihany izy. Mety afaka manao ihany izy raha tiany atao zany. Mety afaka hitondra ny ampahany amin'ny zavatra izay mety ilainy ny vahoaka ihany izy.
raha te hanao an'izany izy. Mbola misy koa ny tsy te hanao an'izany. Tsy hampiadana ny vahoaka ao aminy akory. Fa za androany teteny aminao. Fa ny eo anilan'Andriamanitra ry havana malala. Ny eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Ny eo anatin'ny fanjakan'Andriamanitra, alleluia. Ny eo ihany no azo antoka ny fiainanao. Azo antoka ny aminao. Ny atsipriam-piainanao. Misy mpanjaka anankiray eo tena afaka miditra ny anaty lalany fonao. Ny mpanjakan'izao tontolo izao tsy afaka miantoka ny fahasalamanao. Tsy afaka miantoka ny fampiomonana anao. Tsy afaka miditra ny anatin'ny fonao lalina. Tsy afaka manome anao fiadanam-po filaminan-tsaina. Fa ny Andriamanitra izay tompontsika ny havana malala. Afaka miditra trany amin'ny efitra lalina indrindra eo amin'ny fiainanao. Afaka mijery ny ampahany faran'izay kely indrindra eo amin'ny fiainantsika. Ny toerana atoloko anao androany, alleluia. Andaotsika anatona an'Andriamanitra ny havana malala. Andaotsika androany hifikotra eo amin'Andriamanitra ny havana malala. Zao ny teniko tamin'ny ravavy anankiray nampaheleziko androany. Mila miditra ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao. Ao ihany ny tsafahany dia volo miditra. Misy varavarana miditra eo tsy afahany miditra. Ary tsy afaka mamilavila ny fiainanao tsony ny devolo rehefa tafiditra ao ianao. Anambola eny ivelany ianao. Ataony sambela. Kitihan'ny fiainanao. Angalariny ny fanananao. Fa rehefa tafiditra ao ianao, efa tsy izy tsony ny mpanjaka ao, tsy afaka manao ninina anao izy. Andaotsika androany ry havana malala. Hiafina eo amin'ny Jesosy tsika. Iza moa no mba hananantsika revana. Iza moa no mba hitarenantsika. Iza moa no mba hiantorahantsika ry havana malala. Fa manana ny tsara indrindra ianao androany. Aza malahelo. Fa Jesosy nefa laza fa tsy hamelantsika ho kamoty ry havana. Halleluia. Andaotsika amin'izao fotoan'izao hiteny eo anatrehan'Andriamanitra hoe fanamasonao eo ely ahako. Ho any amin'iza moa raha tsy ao aminao ihany. Amen, Jesus. Família não ensinando, nem
Hallelujah. Ianao no antenina isanandro. Ianao iry antoko. Hallelujah. Manantenanao ny fonay Jesosy. So ihany anao fahalaza Andriamanitra. Fa afaka manantenanao zay Jesosy. Raha tia tsy lalàna foana fotsiny napetraka tao anatin'ny teninao. Ka nandidy anay ianao mba hanao ny zavatra rehetra izay tianao. Hanefa tao ambadika izany tsy nisy ninona Jehovah Andriamanitra. Dia mety reraka ihany reto mpamamponao reto. Mety trotraky ny fiainana ihany Jesosy malala. Fa soa ihany fa nampiarahanao tamin'ny teny manambara. Fa azonay ataony manantenanao hatramin'ny ora farany. Azonay ataony miantehitra aminao. Azonay ataony miantso anao amin'ny fotoana rehetra. Azonay ataony miandrandranao Jehovah Andriamanitra. Rehetra izay androany mety misy olona Jesosy. Mety misy olona eto Andriamanitra. Tena arak'izany mihitsy tsy manana na inona na inona. Jesosy tsy marina izany. Lainga amin'ny devolo izany. Mety resen'ny devolo lahatra mihitsy ny olona. Fa irery. Tsisy n'izany misy. Fa lainga amin'izany Jesosy. Satria ianao any io e. Mihoatra lavitra noho ny olona rehetra. Mihoatra lavitra. No ity izao tontolo izao ity Jesosy malala. Fangio ny olona anatona anao. Fangio ny tsirairay avy. Hitoditody hitady ianao. Amay no mibanga eo amin'ny fiainany. Dia ho fantatra izany olona izany fa mandainga ny devoly. Betsaka ny olona laingana ny devoly eto amin'ity izao tontolo izao ity. Tonga amin'ny fahoizam-po. Mamono tena satria mieritreritra fa tsy misy mpity. Alavirin'ny olona rehetra. Lavin'ny olona. Dia kivy. Dia mamono tena. Fa tsy fantatra izany olona izany. Fa nandainga taminy ny devoly. Namitakazy ny devoly. Fa ianao eo akaiky eo. Alleluia. Antsoina dia tonga. Tadiavina dia hita. O Jesosy. Tondominy ianao dia mamotrana. Katsahana ianao. Dia manome ny zavatra rehetra inona dia izay tsy anatahana akory azy. Hitanay aminao Andriamanitra. Misaotra anao izay nampitonga eto androany. Amba anisan'ny olona efa nahita. Anisan'ny olona efa mba mahatsapa Jesosy aho. Fa tena tsy misy tahaka anao tokoa kay. Aikay zava-pony izao rehetra rehetra izao. Aikay tsy misy zika amin'izao rehetra rehetra izao Andriamanitra. Fa aikay Andriamanitra. Aikay ianao Jesosy. Aikay ianao no tsara indrindra eo amin'ny fiainanay. Misaotra Jesosy malala. Haleluya. Tsy misy mahasola anao tantano izay.
Iza tamintsika rehetra moa raha avana malala ny tsy efa nisehona hery sy natanjaka. Iza tamintsika rehetra ny tsy efa niseho ho tena tompony mihitsy. Fa rehefa tonga tamin'ny fotoana anankiray dia natsapitsika hoe aika itsika malemy ry avana malala. Izany Paoly apôstôly izany anie ravana. Azoko atsaina mihitsy ny paoziny teny ambony soavaly anie ry avana malala. Ny teny rehetra mety nataony teny andalana teny andeha hisabotra an'ireo kristianina amono an'ireo. Ary nananany ny fahefana nanao an'izany fa tsy hoe tsy nananany. Ny hevitra ny tena no matanjaka izy. Nanana fahefana faratampony. Ary saika andeha hanapatra an'izany fahefana izany mihitsy. Satria nieritreritra fa anazy izao rehetrarehetra izao. Andrany rehefa nivavaka oza hoe Jesosy io. Tena hitanao anie Jesosy fa tena manjaka ny aiziny. Me manjaka andro aman'alina. Me misitona ny olona malavitra an'Andriamanitra andro aman'alina ny tevoly. Amin'ny alalana toetra zavatra maro. Ry havana malala. Betsaka ny mieritreritra fa matanjaka sy manana hery. Tsy misy mandahany izany. Raha jerena amin'ny fanaparam-pahefana sy ny zavatra maro samihafa izay ataon'ny olona. Raha jerena eo amin'ny Facebook sy ny zavatra hita rehetrarehetra mitranga eo dia mahita ianao fa betsaka tokoa ny olona tena mahery matanjaka amin'ny lafiny maro. Fa za dia teny aminao fa malemy ihany ireny olona ireny. Satria ny vatan'ny olona matanjaka. Fa ny fanahin'ny olona osa ry havana. Tsotra ihany ahafahantsika mahery. Dia tsika ho amin'Andriamanitra. I Paoly apôstôly ange ry havana malala. Raha ny fijery azy nihitana teo ambony soavaly. Nianjera tamin'ny tany. Tsy nisy nahita tsony olona mahery. Jamba ny masony. Mimehezan'ny olona satria olona osy. Olona malemy reraka le laviny andrarezina ozy isika. Fa Andriamanitra mahita fa eo izy vao hanomboka hery. Eo izy vao hanomboka hatanjaka. Eo izy vao tena hanomboka fiainana. Ary eo izy vao ho tenenina fa lehilahy mahery izy. Ozy izy Paoly apôstôly ao anatin'ny fahalemeko ny fahatanjahana. Ao anatin'ny fahalemeko ny fahatanjahana. Ry havana malala. Za androany teteny aminao ahy. Feno fahotany izao tontolo izao. Ny aizina manarona ny tany. Fa andaontsika mbola hifikitra ao amin'Andriamanitra. Andaontsika androany tsy variana hibanjina ny aizina. Tsy ho variana hijery ny aizina. Fa andaontsika hitady ale mazava mitsilopoloky. Hikatsaka izay hampazavatsika ry havana malala. Teneny mihitsy androany Jesosy fa savelanao variana mitazana ny aizina fa ndraindray antsika na fa navariana. Mitady ho saminy eto amin'ity zao tontolo izao ity. Fa andaontsika androany anaika zava ry havana malala. Amen na Jesosy. Alla pensi non da
Atao fotoana atao mihitsy zany androany Jesosy amoron'ny fo madio ary. Ny fotsika io avana malala tena mila firononao mihitsy ny fo madio amorona io. Haleluya. Samy mivavaka Jesosy amoron'ny fo madio Andriamanitra. Feno fampelipetena dia zao tontolo zao ety. Mivoaka tsika miditra dia misy fampelipetena ny eto havana. Tsy misy afa-tsy faharatsiana no hitantsika eto. Tsy misy afa-tsy fampafitohinana no hitantsika eto. Tsy misy afa-tsy eloka no hitantsika eto. Fifandrafesana sy adilà no hitantsika eto. Ary ny tena kendreny dia ny zavatra rehetrarehetra reny dia ny fotsika mba haloto havana. Androany vononambolana teo anao indray Jesosy an'ity androany ity. Aza vela hoentinao rapitso ny fonao maloto androany. Aza hoentinao mamakivaky ny herinandro ny fonao naloto tamin'ny herinandro. Fa ho matiatoko tsika raha izany. Zany no andalovantsika ny andro androany mba ho diovina avokoa ny fahalotona sy ny faharatsiana rehetra avy. Aza velanao mihitsy ianao androany. Ny atao hoe mahita an'Andriamanitra dia ny fahadiovampo
Rehefa madio ny fonao dia mahita n'Andriamanitra ianao. Ary azonao antoka ny fiainanao manomboka rapitso fa miaraka aminao Andriamanitra. Aza manaiky ireo nandalo fotoam-bavaka fotsiny ianao androany. Kanefa ny fonao maloto imaly ihany no entinao rapitso ny havana. Tsy nandalo fotoam-bavaka ianao raha izany. Tsy nandalo ny fanatrehan'Andriamanitra ianao raha izany. Androany antsika androany anavoan'ny fanoloran-tena antsika eo anatrehan'Andriamanitra. Tenenao androany hoe Jesosy malalo. Avozo ny fanatrehanao indray ny fanoloran-tenako. Mety voamary ianao no miteny an'izany. Misy ianao androany sahady hoe izany dia efa avozo ilay havana malala. Fa be dia be ny olona nanolo-tena omaly, androany ny verin-dalana. Be dia be ny olona niteny fa tia anao any Jesosy omaly, androany izy mamo atatatra. Be dia be ny olona niteny hoe Jesosy iova fo amin'izay fa androany izy mbola nitohina anao mifanao indray. Fa raha omaly ianao nanolo-tena, androany ianao ndao avozontsika eo anatrehan'Andriamanitra. Fotoana tsara indrindra androany.
So mihitsy ny fotoana tena mila hitandremantsika mpanompon'Andriamanitra rehefa ramalala. So mihitsy ny fotoana mila tena hiarovantsika mafy ny fanahintsika. Satria arakaraka ny mampandroso ny fiavian'i Jesosy ny havana. No mahatonga, no mahabetsaka ny fakapanahy, miampitombo isanandro ny zava-mahavarina. Varina ny olona. Varina manaraka zavatra hafa ny olona. Varina ny olona ravana malana. Miala ao anatin'ny olona izany hoe miandry an'i Jesosy. Miadino. Izany hoe miandry an'i Jesosy izany. Tsy mampiazakazaka ny olona intsony izany. Arakaraka ny mampisaoriana ny olona, mialahan'ny olona amin'Andriamanitra. Sy nitaitra intsony ny olona rehefa hoe ho avy anie Jesosy. Zaho tsy dia fandray intsony izany fiavian'i Jesosy izany. Satria maro loatra ny zavatra irehan'ny saina. Maro loatra ny zavatra hitodihan'ny olona sy azaka izany. Izany raha mbola teteny aminao hoe andaontsika mbola hitoy hiazakazana. Andaontsika mbola hitoy hibanjina ny havana malala. Fatadidio tsara fa ao anatin'izao fikorontanan'izao mihitsy, ao anatin'ny fahavalo-mariany amin'ny olona mihitsy, eo Jesosy mitonga. Eo tsika ny tena mila mitandrina. Eo tsika ny tena mila mijery sy mibanjina isanandro. Halleluja. Androany Andriamanitra. Androany Andriamanitra. Mbola anao fanekena aminao indray Andriamanitra androany. Asa farina eto amin'izao asa mandamanati Maria sambanati Ninaza Ramavani Nipamuti Nipamuti Amor Umanangana Famewan Alina Eva Asiem Anuana Maruben Mumbamikati Bifia Nanavofam Yevaku Satsimbiati Amisa Tukulisa Nipamuti Anon Numanangana Faleko Alika Eva Asiem Anuana Suning Abika Kadure Lisa Patron Falisa Imam Adika Ikame Atuana Hallelujah Nipamuti Ano Numanangana
Hallelujah. Misaotra Jesosy. Azavariana eto amin'ity tontolo zao ity fa Andriamanitra mampahery antsika. Andriamanitra manohana antsika. Andriamanitra mijery antsika andro manalina. Aza mitenena hoe aiza ianao Jesosy. Maninona no tsy mba hitanao mihitsy. Maninona Andriamanitra rehefa ela be any mitarena fa tsy renao. Tsy aliavana malala. Hitan'Andriamanitra ianao. Hitan'Andriamanitra no manao. Hitan'Andriamanitra no mahakasika anao rehetra. Fantatr'Andriamanitra no mahazo anao. Haleluya. Fa androany ny zavatra tiana ataonao androany ianao mahatoky azy. Ao anatin'izao zavatra mahazo anao zao mihitsy eo ianao no mahatoky azy. Amen. Ratsika androany iteny Jesosy nandray tokoa ange mahery ny tafidrivotra Jesosy malay. Ndraindray ane Andriamanitra tena tsy zakako ny zavatra mitrange. Ndraindray Andriamanitra mandalo ato mafy fa toano a Jesosy. Toano sandrinao mahery ampio Andriamanitra. Amen. Ratsika androany samy iteny samy hoe Jesosy io tafio ny herinao ako. Haleluya. Amen. Io tolokina afaka ataotsika fotsika rehetra mihitsy androany. Atafio any Jesosy. Azaveranao variana. Now
Raha ohatra nareo ka mahita dia mba mitenena hoe nahita. Raha nisy nahita ilay tononkira nalefako teo le atafio ainy hery teo dia raha misy nahita ny izy dia mba mitenena hoe nahita. Efa nahita, aleluia. Satria efa nalefako teo le izy maromaro mihitsy nalefako dia miverifie ihany amantsy hoe tonga any ve ilay message sa tsy tonga. Tianao Jesosy, aleluia. Efa nahita tsika, aleluia. Saotra an'Andriamanitra. Nisy tsy nahita ony dia nisy nahita dia efa nahita zany. Dia soratsika an'Andriamanitra zao moa zava-misy dia miezaka miaina amin'izay zavatra misy eo ampelantanana aloha izay alona fahatsika mbola mandeha zao eto avy ihany fotoana miverina milona ny enganye, aleluia. Mba hiverina milona ny fandaharantsika. Tianao Jesosy, Andriamanitra ny anafy anao. Raha ianao ilay mandalo aly androany dia mahatoky an'Andriamanitra. Aza vera irona, aza vera iova, aleluia. Aza vera iova. Ny zavatra rehetra afaka miova raha avana manala. Ny zavatra rehetra afaka miovaova ny fiainana. Fa ny zavatra tena sokony iova aminao dia ianao mahatoky an'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Tadidio fa mandalo zao rehetra rehetra zao. Teniko foana manao hoe 70 na 80 taona no iainantsika eto tany. Ka na dia holanitsika amin'ny fahoriana daholo ary izany 80 taona izany dravana mandalo zany. Mandalo zany, aleluia. Na manana ady ianao na tsy manana ady, ny zavatra fantatrao dia izao, tsy maintsy tonga ny alina dia tsy maintsy fora ampitso maraina. Tsy maintsy iova io andro io, tsy maintsy ivadika foana io andro io. Ny taona tsy maintsy mandroso foana. Na takiny ahoana ny eo anoloanao, fa na fitahiana takiny ahoana koa ny eo anoloanao. Mandalo foana io. Tsy maintsy mandalo ny anarany io, aleluia. 70 na 80, enina mbola 100. Tsy maninona izany. Tsy ahasakana ny andro tsy hivadika ny olana sy ny zavatra mitranga. Fa ny ataovy, dao tsika atoky an'Andriamanitra. Dao tsika atoky an'Andriamanitra, aleluia. Atoky azy. Fa mombanao izy ry havana malala. Matona tao anaty Baiboly, ireo olona rehetrarehetra nandalo ady ireo, ampaherezana antsika ireo. Ny olona anaty Baiboly angeny avana tsy nisy an'izany hoe Solomona ihany zao ny olona tena hoe miadana hatrany voateraka dia mahandra mpafatiny. Tsy nahita ady. Fa jerenao ny efa rano. Izy rery. Fa ny olona rehetrarehetra ao mandalo ady mafy daholo. Fa maninona ary? Andriamanitra ve raha tsy fanahy? Fa nosoratany ireny mba hampaherentsika ireny rehetrarehetra ireny. Nandalo ihany koa ireny olona rehetra ireny. Voasoratra tao anaty Baiboly ireny dia hitantsika fa ngahy zao ireny velona tsony. Aiza tsoa zao Joba ilay nandalo ady mafy. Aiza tsoa zao Abakoka ilay niteny tsy mamotsina ny aviavy, ngahy izy zao eo tsony. Aiza Jakoba ilay niteny fa tao anatin'ny fahoriana ny androny efa tsy eo tsony izy. Fa nisoratana fotsiny izany dia hitantsika fa amin'izao fotoana izao ireny olona ireny efa sambatra. Satria vita amin'ny azy nandalo fotsiny ny tena, aleluia. Fa ny antsika mbola anjarantsika indray izao nahoany ilay olona ireny najoro, nahoantsika ny tsy ajoro. Tianao Andriamanitra. Amaranantsika ny fiderana androany, dao ataontsika tena mahafinaritra be ty androany hoe matoky an'Andriamanitra fa vidin-drany ianao, aleluia. Aoriana izay ilay iahy tenin'Andriamanitra tsika rehefa feo samy mahery. Finaritra an'Andriamanitra rehefa
Sotranao zay Jehovah'Andriamanitra amin'ny fotoana izay omenao mbola ahafahanay mideranao indray amin'izao fotoana izao. Misaotrany amin'ny fotoana rehetra, misaotrany amin'ny fotoam-bavaka, misaotrany amin'ny rira fiankofana sy fideran'Andriamanitra. Fa tena mikasika ny tokoa ianao Andriamanitra. Dia omenanao ny voninahitra, atolotra anao ny asa ambony indrindra Andriamanitra. Amin'izao andro sabata fahafinaretana izay mbola mahatonga anay tsara avovory manodidina seza fiandiananao eto indray Andriamanitra. Misaotra Jehovah'Andriamanitra satria tena tianay tokoa ianao. Misaotra
Andriamanitra satria ianao no natoy izao anay fofinaina mahavelona avy aminao Andriamanitra ny mbola atonga anay afaka ny riaria tao amin'izao fotoana izao. Manao ny voninahitra tompo ray solidera ny asa sy ny voninahitra mo indrindra. Misaotra ny amin'ny fatogavanetiko anomponao izay tonga manome voninahitra anao androany. Na dia mikasa zay Andriamanitra nefa tsy mitahinao ahoana ho ny afahana itondraka. Fa mbola noho ny fahasoavanao noho ny fitahinao no mahatonga ray tsaray avy tonga velonay eto androany. Saotra Jehovah Andriamanitra. Natonga te any izay Jehovah Andriamanitra. Izanao izay mahasoa rehetra avy aminao. Fa nikasihanao ny fonay. Dia miotendra izay androany. Miotendra izay Jehovah Andriamanitra. Hoentina indray mamaky vaky amin'ity tontolo herinandro vaovao. Atao fitsampanay fa nandalo amin'ity andro sabata ity izay. Azavenanao tongeto izay vidy ka hiala eto izay vidy. Azavenanao tongeto izay reraka ka hiala eto izay reraka Andriamanitra. Fa tafio ny herinao, tafio ny voninahitrao. Andriamanitra tsy to, Andriamanitra mahery. Ny fanatrehana ratsy rehetra ny devoly sy ny satana sy ny filongo izay mitady an'elingelina, mitady anohatra ny tenin'Andriamanitra tsy tonga anatin'ny von'ireto olona ireto dia didiko sy roaro tsy anankiritsiara-pahiny fanaminy anara-mahery Jesosy Kristy ny tompo sabata. Mitenena tompo fa voninahitra anao izay. Halleluia. Amen. Mirohany idirantsika amin'ny tenin'Andriamanitra dia anao hira anankiray aloha tsika. Atao manasanao anao ty fampaherezantsika androany ty ity lasela mandalo ady ianao mandalo fitsapana ianao Matunta Jesus fa não me parece Jesus não será adima fiaza Japituna zaitiza kankupiana Yeni fatatu fafitia vandau isau Apitundai ila fitiava kwanau Seta fiaza Japitunde itiza kakupiana Yeni fatatu fafitia vandau Apitundai Fitiava kwanau Let's get into it. Ti sedai na tupo Ti fate te yewe na yite Tawete na li Rasmadaru atwa Simadaru adichu Aizu na fataru kepanesha Sifanta tawe Mandesa Farati sedai na tupo Sifanta tawete na li Ya fata na demante ke na yite Simadaru adichu Andia na na upanesha Sifanta tawe Mandesa Ele está fazendo muito fuso. Tá falando pra que você nem vê na tela. Blafitia vana volu Iro santo Sai fala com Deus. Sim Natika Iro Viver na cicaficação na volu. Sula falina na ya. Afalina Sabe na sabe. E não come na lima sabe. Aleluia. Faccia muito fácil. Sana tia. Mas a nem vem na fiava na volu. Vai ver Fiava na volu Aleluia. Iro santo Sim
Morisulu afalina indayawan Sekana tuko Sifanta taweti na yis Madalu adiju Sifanta taweti mandesi Sekana tuko Sifanta taweti na yis Madalu adiju Sifanta taweti Palesya Yari tukufawin Fahin Fadatilan Espiritu Manabava Angkai Kelfaturan Haleluya. Tena tiako manokana mihitsy ny iriny androany mba hampaherezana antsika rehetrarehetra izay mety mandalo ady. Marina mihitsy zany. Raha olona tsy manan'Andriamanitra mandalo ady mety hapotika azy ny ady iny. Nefa koa mbola tsy voatery hapotika anazy fa mety iny mihitsy ny ahafahan'Andriamanitra hiantso azy. Kana olona tsy mivavaka veravana afaka tsy horesin'ny ny ady satria antson'Andriamanitra dia ianao ve raha mandalo ady sao dia matahotra anao hoe sao dia tena resy potika amin'ity ady ity tsy ry havana. Fotoana, haleloia, ahafahan'Andriamanitra mba mahafantatra anao io. Hoy Jesosy rehefa tamin'ny tafio-drivotra fahandroa natrehan'ny mpianatra. Teo Jesosy nijery, teo ambony ranomasina teo Jesosy. Nanomboka tamin'ny vao nihetsika iny rano iny vao nanomboka tonga ny tafio-drivotra no efa teo Jesosy fa mbola tsy hitan'ny mpianatra fotsiny. Mbola tsy nanantona izy rehefa teo ambony ranomasina izy. Le ranomasina tsy ranomasina potika fa ranomasina mba hijereny Jesosy hoe efa mba mino ihany ve ianao? Sa efa mino ve ianao? Sa tena efa tena farak'izay resy lahatra ianao fa tsy aorian'Andriamanitra? Sa mbola tsy mino mihitsy ianao na hitekely aza hoe tian'Andriamanitra anie ianao io? Tian'Andriamanitra indray ianao tsy possible zany ianao arian'Andriamanitra. Raha mandalo ady ianao androany tsy fotoana fafoizan'Andriamanitra anao zao. Nahoana ianao no afoy? Nahoana ianao no potika? Nahoana ianao no resy? Mitraka nao iany ten'Andriamanitra sika. Ny ten'Andriamanitra ane ampahery anao. Ten'Andriamanitra anangana anao. Ity tena tolotiantsika androany dia zao. Andriamanitra anangana indray anao, anangana ny efa rava, matsangana indray ny efa rava hipatrindrena ho ny ten'Andriamanitra. Ao amin'ny bokin'ny Isaia any. Fa tsy Isaia aloha mijerentsika androany fa ataontsika mankiteny amin'ny bokin'ny Ezra. Izy ity dia verset tokony notorian'ny tompony anjara tamin'ny terinandro ity izay tsy afaka nitory ny tianao anjara nitory teny. Dia mba hisaorako azy manome an'izany verset izany dia izany verset izany notorintsika androany. Amin'ny bokin'ny Ezra tsika ary androany. Ezra toko voalohany andininy voalohany hatramin'ny raika ambin'ny folo no vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Miarabantsika rehetrarehetra aloha safady izay tratrantsy eto Marie Eulalie Sandola, Mianto Anthony, eo misy Mianto Anthony, raha madiso, Kadaka Malala, Asany Apostoli, Miana Mahelso, Razana Sylvie, Sandola, Miria, Fambiazana Fitahina, Ratalimo Sablina, Angelina Diamant, tsika rehetra ny ambonay artizanay, tsika rehetrarehetra Jessica Patitsilo, Avletina, Akiklonga, tonga soa daholo nareo Angèle Pagès, tonga soa daholo maharetatra farany Erikaraka isika tsirairay avy. Ezra toko voalohany
andiny voalohany ka hatramin'ny iraika ambin'ny miova kely moa ny endriky ny fitaovavaka sabatatsika amin'izao fotoana izao noho ny fiovan'ny toe-java-misy ao amin'ny von'ny serasera ny fikirakirana ny fitaovana eo amin'ny von'ny Facebook dia no tsy maintsy lasa ohatr'izao ilay izy fa mino nefa fa hotahiny tompy antsika rehetrarehetra tsy hanovany afatra raha teo ny endrika ary raha nandinikynareo ilayntsika hatramin'izay dia tsy dia tena ny sary ny zava-dehibe fa ny feo. Halleloia. Amaten'Andriamanitra antsika Ezra toko voalohany andiny voalohany anaran'i Jesosy manao hoe ary tamin'ity ny Soramamy dia ny teny nataon'ny Kirosy nandefasany nandroso ody sy nanomezany azy ny fanaka avy tao amin'ny tempoly. Halleloia. Amin'ny anaran'i Jesosy any Maurice ny mianto Antony tonga soa mianto Antony any Maurice any amin'ny nosy Maurice zany any amin'ny nosy Maurice zany fa any amin'ny raha Maurice tonga soa ianao tonga soa fabelazana kadapa Loblitina Someva tonga soa akiko ary ny tena anaran'i Jesosy ary tamin'ny taona voalohany nanjakan'ny Kirosy mpanjakan'ny Persia dia nitahirin'i Jehovah fananany Kirosy mpanjakan'ny Persia mba hantanteraka ny tenin'i Jehovah izay nampilazainy an'i Jeremia ka dia mandefa teny eraky ny fanjakana rehetra izy sady nataony antsoratra koa izany hoe izao no lazain'ny Kirosy mpanjakan'ny Persia ny fanjakana rehetra ambonin'ny tany dia efa nomeny Jehovah Andriamanitry ny lanitra ary izy no nandidy hanao ny trano azy any Jerosalema izay amin'ny Joda. Koa izao moa aminareo rehetra n'olona Andriamanina anie omba azy aoka hiakatra ny Jerosalema izay amin'ny Joda izy ka hanao ny tranon'i Jehovah hanao ny tranon'i Jehovah Andriamanitry ny Israely. Izy no Andriamanitra izay amin'ny Jerosalema ary nizaniza sisy satratra aoka mitompo tany ao amin'izay ivany anatra hanomeny azy ny volafotsy sy ny volamena ary ny fanaka ary ny bidikioky mba mifanatisitrako ho an'ny tranon'Andriamanitra izay amin'ny Jerosalema. Dia niainga ny lohan'ny firenen'ny Joda sy ny Benjamina sy ny mpisorona sy ny Levita dia izay rehetra efa namporisian'Andriamanitra hiakatra hanao ny tranon'i Jehovah any Jerosalema. Ary izay rehetra nanodidina dia nampahery ny tanan'ireo tamin'ny fanaka volafotsy sy volamena sy fanaka hafa sy bibifioky ary zavatsoa mba amin'izay rehetra nateriny tamin'ny sitrako. Dia raha vao Kirosy mpanjaka ny fanaky ny tranon'i Jehovah izay efa nalain'i Nebokadnezara tany Jerosalema dia efa nataony tao an-tranon'ny Andriamanitra ary Mitredata mpitahiriny iren'ny fanjakana dia nasain'ny Kirosy mpanjaka ny Persia namoaka ireny ka nisainy sady natolony any Sesibazara lehibe amin'ny firenen'ny Joda. Ary izao misany lovia volamena 30, lovia volafotsy 1000, antsy 920, kapoaka volamena amin'ny sarona 30, lovia volafotsy manarakaraka 10,700 ary lovia koa 1000, lovia hafa koa 1000. 750 no isan'ny fanaka volamena sy volafotsy rehetra. Ireo rehetra eo dia nentin'ny Sesibazara niaraka tany akany Jerosalema tamin'ny babo izay niverina avy tany Babilôna. Halleluia. Amen. Babo ny zanak'Israely teto. Ary ny zanak'Israely dia lasa kobabo tany Babilôna. Rehefa lasa kobabo tany Babilôna ny zanak'Israely dia nampahorian'ny mpanjaka be atao hoe Nebokadnezara. Tany izy. Ary Nebokadnezara dia nanambotra tablo mihitsy tamin'ny fambaboana ny zanak'Israely satria nidorany Jerosalema, navaniny ny tempoly dia ny fanaka rehetra atao amin'ny tempoly, fanaka masina rehetra, netiny. Nakany Babilôna ihany koa, nataony tombom-baritra. Nisy mpanjaka anankiray nefa izay tena nanana ny tanjany tena mahery vaika tamin'izany fotoana izany. Kirosy ny anaran'izany mpanjaka izany, izy io dia mpanjakan'ny firenena atao hoe Persia, mpanjakan'ny Persia. Fa mahavariana raha ny tantara ity. Raha tonga ny tantara ity mahavariana dia izao io Kirosy io dia Persianina tsy mahalala izay Jehovah Andriamanitra. Fa hoy ny tenin'Andriamanitra nitahirin'i Jehovah ho fanahiny Kirosy. Jehovah dia afaka manaitra ny fanahiny na ny minona ny tsy mino azy. Jehovah dia afaka manao ny zavatra rehetra izay tiany atao. Halleluia.
Jehovah afaka mikasika ny fon'ny olona rehetrarehetra, afaka manaitra ny fanahin'ny olona rehetrarehetra, na ny mino azy na ny tsy mino azy. Azany tsy tokony hampatahotra antsika miaraka amin'ny Jehovah. Ny andriamanitra hafa tsy afaka mikitika izay any Jehovah. Fa Jehovah afaka mikitika ny mpanompo ny andriamanitra hafa rehetra. Jehovah ny rôlina, Jehovah ny keza, Jehovah ny tompo ndakary avana manala. Mampahery anao androany. Miaraka amin'ny Jehovah ianao, inona ny atahoranao? Raha Jehovah ny momba antsika, iza moa ny atohatra antsika? Naketritsika kely aloha voalohany indrindra iza moa ty kirosy. Zany kirosy zany dia le raha nandalo ady be izy. Izy io dia zavikelina mpanjaka anankiray, mpanjaka persiana hoe Astiagesy. Izy sao tsika matory an'io ihany tamina divavaka fiambelana mitory momba n'ity kirosy ity. Fa ty kirosy ity dia raha natantara mahafinaritra nefa koa nampalahelo. Satria zao rehefa mbola kely izy dia leka ho vonony ny dadabeany atao hoe Astiagesy. Io Astiagesy nanjanaka vavy dia zanany vavy io niteraka ny kirosy. Saika ho vonona satria natahorany araka ny fanjakany, natahorany angalatra ny fanjakany eo am-pelantanany, dia naseny ny vonona. Fa nahita fity tamina tandapa anankiray izay ity kirosy ity dia tsy ny vonony, fa nanaovany sinema zany mody lazany hoe vonona. Dia rehefa maty fa nataony noveloma dia nataony velona. Dia raha fenina nandritra ny taona maro amin'izay kirosy. Ny fomanana fiainana azy dia izao novaina aloha ny anarany. Alleluia. Novaina lasa hoe izy moa ny anarany izay tsy tadidiko novaina ny anarany. Tsy ilaina amin'ilay anarana mantsy ny tivifantaona amin'ny tolotenina androany. Novaina ny anarany. Fa zany hoe za zany ohatra rado za tany amin'izao mbola mpianatra dia izao no nataoko. Rehefa le vao miditra mianatra iny dia mbola vao tsy vita ny lisita ny mpianatra dia samy manolotra ny anarany eo ny mpianatra. Dia tonga ny ampampianatra iny dia izay tia madina dia vakiny io. Dia ny ata aloha nataoko hoe roda. Nataoko hoe rado nataoko hoe roda. Ny antony zany dia izao. Raha tsy voatonona moa dia efa tsy voatonona. Fa raha voatonona hoe roda, za tsy mangatanana. Ary tsy afaky ny bedy azy satria rabo fa tsy roda. Alleluia. Dia lesona koa roda, iza ny roda? Tsisy miteny. Ny Kristo ampianarako tsisy nafatry hoe iza ny roda. Tsy alova ny kizy tany ampianarana anany izy roda. Iza ny roda reto? Tsy haiko azo izy zany. Dia niova anarana le ihany na rehefa tsy ao roda. Fa rehefa tonga fanaovasiny eo roda. Alohan'ny voaka dia anosiny teo amin'ilay anarana daholo. Nasiako anarana dia novay fotsiny le raha. Ona atao aho. Dia ona atao ho. Alleluia. Tonga teo fa tsy voadina. Novaina zany ny anaran'ny kirosy. Dia izao koa ny zavatra anankiray. Izao koa ny zavatra anankiray. Sady novaina ny anarany. No nitezaina tsy tahaka ny fitaizan-drina izy. Tamin'izany dia nisy ny ambony, nisy ny ambany. Dia nitazaina tahaka ny olona ambany izy. Tsy nitazaina tahaka ny olona tao an-tandapa. Zany hoe tsy nampianarina ohatran'ireny olona ao an-dapa, le olona andrina be ao an-dapa ireny izy zany. Fa mibeazina ohatran'ny zanaka ambany tanàna. Izay mihitsy le izy ohatran'ireny zanaka ambany tanàna zany manalina be ireny zany tsy le niangitraingitra ny an-dapa. Fa nitezaina amin'ny maha zanaka ambany tanàna anazy. Izay ny alehibeazana. Fa izao. Ny tsy mahafatan'io kirosy io dia misy programa n'Andriamanitra. Tsy programa ny Andriamanitra. Ity kirosy ity tsy maty, tsy nomo ny Andriamanitra izay mavahany. Fa ny Jehovah Andriamanitra. Isaia 5:7 ngefa kitsika. Isaia 5:7. Andiny voalohany. Isaia 5:7 andiny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra no vakitsika no. Izao no lazain'i Jehovah amin'ny vohosiny dia kirosy. Vohositra. Vohosiny. Vohosiny iza zany nanositra azy? Jehovah.
ay Jehovah ty manositra olona any akapafa olo tsy miteniteny a dia mieritreritra zany izy hoe fa Jehovah koa zao angaty izay andro Jehovah anga misy olona hafa koa any dia Jehovah misy olona hafa any zao no lazainy Jehovah amin'ny vohosiny dia Kirosy izay nitantanako tamin'ny tananakavanana ianao aza mieritreritra fa ianao reny nitantanan'Andriamanitra amin'ny tananakavanana fa any ambadibadika any misy olona tsy mahafantatra an'Andriamanitra kosa fantantaniny amin'ny tananakavanana mba handresiko firenena eo anoloany i Jehovah ny te handresy a dia tsy nanangana Samuel izy na nanangana Salomon izy na nanangana David izy na tsy zany fa olona any amin'ny firenena hafa tanteraka mihitsy ny ten'Andriamanitra zany tantananao tamin'ny tananakavanana mba handreseko firenena eo anoloany sy hamariko ny fitibom-panjaka Andriamanitra zany rehefa te handresy dia manangana olona izy fa olona hafa firenena no atsangan'Andriamanitra mba sy hamariko ny fitibom-panjaka misy fitibom-panjaka tian'Andriamanitra vany tsy maintsy mampiasa olona Andriamanitra ary ny olona ampiasainy surprise tsy olona ao amin'ny Israely tsy olona ao amin'ny vahoaka an'Andriamanitra fa olona any akafa tanteraka ny anatsimo sy avaratra mihitsy ary olona tsy mino an'Andriamanitra ny persiana mba hamoako varavarana eo anoloany ka tsy rinjatso ny vavady androso eo alohanao aho ary anavina nimpitotaona sy anorotory ny varahana varavarana varahana ary napatapaka ny idy vy dia meko anao nyrakitra ao maizina sy arenana fiainanao amin'ny mangingina mba hafantaranao fa za Jehovah no miantso anao amin'ny anaranao dia Andriamanitra Israely no ny amin'ny Jakoba mpanomiko sy Israely voafidiko no nitsoko anao tamin'ny anaranao ka nanomezako anao anarana malaza ho anao na dia tsy nafantatra aza ianao ajanitsika fitahina sy tsodrangezana mihitsy ny azony Kirosy ary ndeare Kirosy tany amin'ny Ezra toko voalohany hozy izy Kirosy andiny faharoa zao no lazainy Kirosy fanjaka amin'ny Persia ny fanjakana rehetra ambonin'ny tany aleloia dia nomeny Jehovah Andriamanitra ny lanitra io le tsodrano tariho hoe andravina ny fotoatoana dia tonga dia anoritoro ny varavarana sy varahana tonga dia tsisy majanona eo anoloany mbola mahery vaika no tsodrano mena ny Josoa izay zanak'Andriamanitra taranaka voafidy no nomena any Kirosy ohatry miangatra Andriamanitra raha vakitsika dia mbola mihoatra ozy fotsiny Andriamanitra matsy ny Josoa ndany tsisy ajanona eo anoloanao za momba anao am'izay rehetra lehanao tsy afinahasaraka anao mihitsy tsy afinahandaonao mihitsy zay fa niny Kirosy hatrany amin'ny fitibom-panjaka mikasika ny hatramin'ny resaka fitahiny zany hatramin'ny resaka tanjaka ratafika zany hatramin'ny tanjaka rabana zany hatramin'ny resaka tena hoe fomban'Andriamanitra fomba tsy takatry ny say alefan'Andriamanitra tany amin'ny Kirosy dia sika sambatra Kirosy tena sambatra tokoa Kirosy ry satria Andriamanitra tsy fantany io mitazo tsy fantany koa tsy mbola nekohaka na indray mandeha tao anoloan'izany Jehovah Andriamanitra zany Kirosy nefa dia nofidian'Andriamanitra ho tahiny izy nofidian'Andriamanitra ho tahiny izy Andriamanitra ravana dia lehibe taona maro be aty arina zao ny tantarany Kirosy rehefa neka vonony azy ty angesy zany izy dadabeany dia mody lazany hoe maty efa izy tsy maty tatao ihany izy dia araka ny teotany hoe amin'ireo vahoaka ambany tanàny ireo izy fa tsy fantatry azy ty angesy hoe izy ary fa noho ny lehibe i Kirosy dia nahira-tsaina be dia matanjaka be ihany dia manana faharany hitan-tsaina sy fahasahina dia lasa mpitaritafika izy isaky miady izy mandresy foana dia natao mpitaritafika ny fanjakana persiana izy rehefa natao mpitaritafika izy dia takataka ny tantarany Davida ilay tonga tao an-dapoka dia lasa navita be no Isaoly mpanjaka hoe Isaoly napaty arivarivo fa Davida napaty alin'alina dia nandalo ohatr'izany ihany koa ty Kirosy
dia nisandra teo anolohan'ny miaramila kristianina rehetra izy tena nahery izy dia niara tonga tamin'izay ilay mpanjaka tao hoe azy ty agesy ny databeany zany izay tsy mahafantatra akory hoe mbola velona izy nanomboka nangidy hoditra tamin'ny fiarahamonina tao Bercy. Rehefa nanomboka nangidy hoditra dia ozy izy ny vahoaka hoe andao ahonga iza nefa ny ahongana an'io satria ao daholo ny tafika rehetrrehetra na ny CIRGN na ny tsika re Madagasikara ao daholo reny tafika rompo fediny reny dia izao no tenen'ny olona atao hoe fidirelana anankiray mahery sika iza ny mahery tsy nisy anankiroa tao ray andro ilay mahery sady taritafika mahery dia ikirosy dia ikirosy no mikomy nitarika fikomina dia tonga tamin'ny natahorany tamin'ny voalohany ihany le mpanjaka be atao hoe azy ty agesy satria natahorany tamin'izy azy mbola kely dia ny hoe io sao dia hanongana ana amin'ny fanjakana eny ry havana io tokoa ny hanongana ana amin'ny fanjakana nasiany vonoana fanarovanaandriamanitra ny atahoranao ihany no tanteraka aminao izy Andriamanitra dia tonga tamin'ny tonga dia nikomy amin'izay dia ninjera teo amin'ny fanjakana niongana iasy ty agesy dia tsy nitady lavitra tsony ny olona hoe iza moa natao mpanjaka fa tonga dia ianao ry kirosy natao mpanjaka zany rehetrarehetra zany tonga tamin'ny kirosy tsy no nierina ny tanjany tsy no ny Andriamanitra ivavahany fa mitsovandriamanitra za zay tsy fantatra ao akoatra. Halleluia. Fa maninona ary no mitaha olona tsy fantatra Andriamanitra satria ry havana malala dia misy olona tena farak'izay mbola tsy nijovon'Andriamanitra no kirosy ao ambany teo. Isaia 5:7 andiny faefatra nivakitsika teo hoy ny tena Andriamanitra no ny amin'ny Jakoba mpanompoko sy Israely voafidiko no ny antsoko anao tamin'ny anaranao sy nanomezako anarana milaza ho anao na dia tsy nahafantatra azy aike izay le antony nofidiana sy nahalebiazina ny anaran'ny kirosy natao matanjaka kirosy tsy noho kirosy fa noho ny amin'ny Jakoba mpanompon'Andriamanitra sy ny Israely izay voafidin'Andriamanitra. Aza malahelo ry Israely misy fotoana tsy ianao no asandatra mety olona hafa tena any amin'ny tsy takatry ny sainao mihitsy mety fahavalonao mihitsy azy fa ny olona tian'Andriamanitra dia mieritreritra niny foana Andriamanitra na dia mitahory-kafa azy tsy tokony atahotra ianao manompo an'Andriamanitra fa ianao tsy adinon'Andriamanitra zany hoy izao toetra ny lasa aloha ny olona mbola ompon'Andriamanitra ianao no ny amin'ny Jakoba mpanompoko sy ny amin'ny Israely voafidiko nitahiko anao. Halleluia. Ianao tsy adinon'Andriamanitra zany ny anaranao tsy adinon'Andriamanitra izany fa ny tena Andriamanitra vita tomboka vatsa eo an-tanako. Ny kirosy tsy vita tomboka vatsa i kirosy any amin'ny firenena hafa izy fanatsoina sy notahiana fotsiny no ny amin'ilay efa vita tomboka vatsa. Ny anaranao razana Josylvie, ny anaranao Mami, ny anaranao Manitra Clarisy tsy voafafa eo tanan'Andriamanitra zany na mbola andeha aloha daholo aza ny olona ho tahina na mbola andeha daholo aza ny olona rehetrarehetra iano lalana ianao tsy adinon'Andriamanitra zany ary misy olona any tahin'Andriamanitra mbola ianao ihany eritreretin'Andriamanitra mbola ianao ihany mieritreretin'Andriamanitra mbola ianao ihany ny ao am-pon'Andriamanitra. Halleluia. Sotran'ny kely aloha zapady. Halleluia. Ianao tsy tokony kivy ianao miaraka amin'Andriamanitra ataovy ao an-tsainao manomboka androany fa ianao tsy adinon'Andriamanitra
misy fotoan'Andriamanitra any amina olona hafa mihitsy ny tanany miasa fa ny sainy sy ny fony ao aminao. Tandremo izy izy a ity zavatra ataoko aminao ty misy tanjona ato, misy zavatra tiako ataonao. Mitahiny amin'izay nataony lasa ambony nalehibe azy ny anarany, nataony lasa mpanjaka izy. Zao amin'izay ny tenin'ny Kirosy ary amin'ilay izy raha teo. Zao nilazay ny Kirosy. Ny fanjakana rehetra ambonin'ny tany dia efa meny Jehovah Andriamanitry ny lanitra. Tanareo io ilay tsodrano, io ilay vokatry ny tsodrano. Vokatry ny tsodrano zany tonga dia azon'ny Kirosy daholo ny fanjakana rehetra ambonin'ny tany. Ary izy efa nandidy hanao trano azy any Jerosalema. Tsy manerana ny tany any Jerosalema. Amin'ireo firenena rehetrarehetra izay azon'ny Kirosy ireo zany. Alleluia. Ray ihany ny vakiol'Andriamanitra anaovana tempoly amin'ireo firenena rehetra. Papo tao daholo na ny Babiloniana na ny rehetrarehetra izay firenena manodidina. Fa ny vakiol'Andriamanitra misy vaiko ray mazava anaovy tempoly any Jerosalema. Aiza moa Jerosalema? Tanànan'ny Jiosy ihany. No ny amin'ny Jakoba mpanompoko, no ny amin'ny Israely voafidiko. Tsy mampanina an'Andriamanitra manome azy ny firenena rehetra, fa misy firenena ray voatokana am'ireo. Dia teninenina hoe ny amin'ity firenena ity tandremo. Zao manaovy trano any. Misy appel teto. Izavy. Andiny fatelo izy ary amin'ilay izy raha toko voaloha tsy izao andiny fatelo ko izavy aminareo ny olony tsangana moa ao anatin'ny babo rehetra rehetra ao zany satria hoy Kirosy ny fanjakana rehetra amboniny tany efa nomena zany hoe feno babo zany eo alohan'ny Kirosy fa nisy babo nasena mitsangana. Izavy ny olony. Olony izy olon'ny Jehovah Andriamanitra. Tsy mitsangana tamin'izany ny Babiloniana tompoko. Karazana olona anankiray, firenena anankiray, foko anankiray no mitsangana tsirairay tany. Izavy nareo ny olony. Iny amin'izay misy olona babo. Ka rehefa ao anaty babo ianao fangaro anaty babo ao, tsisy ampatarana anao tsotry hoe iza moa ianao. Raha tsy tonga ny fotoana ietsonanao. Androany, fotoana ietsonanao ao anatin'ireo babo rehetrarehetra. Eto amin'izao tontolo izao ity, babo daholo ny olona. Mety amin'izao fotoana izao misy mpanompon'Andriamanitra tena mandamy fahababony. Tsisy ampatarana anao tsony hoe izy ianao. Fa misy appel androany. Misy antso fiantsona androany. Iza n'olon'Andriamanitra androany. Iza. Mitsangana. Iza daholo ireo olona efa mivavaka ireo. Izany hoe za tena efa babo efa resy efa mitovy amin'ireny olona tsy mivavaka ireny zao fiainao. Eny ry havana misy fotoana babo tahaka ny firenena rehetra ianao. Fa androany asena mitsangana. Amin'ireo babo ireo misy mpanompon'Andriamanitra eo. Amin'ireo babo ireo misy olona efa mivavaka amin'ny Jehovah Andriamanitra. Enao nge zany. Babo ianao, resy ianao, fa voatsangana ianao. Androany fotoana nangalanao, atsona amin'ny anaranao ianao. Iza! Alleluia! Iza no Andriamanitra. Iza nandraso. Iza moa aminareo rehetra ny olony. Dia mitsangana ianao rehefa ianao zany. Resy ianao, fa mitsangana ianao. Ny resy koa mba mila tenenina hoe mitsangana ngery havana. Ny resy koa ngery havana mba mila tononona hoe mitsangana ianao na dia resy ny olona resy manana droit hitsangana. Tsy hoe resy ianao dia tsy atsona amin'ny anaranao tsony. Ny mahantra koa ry havana afaka hiditra amin'ny fanasany lehibe. Ko iza aminareo moa ny olony. Andriamanitra le omba azy. Alleluia. Io Kirosy natsangan'Andriamanitra amin'ny fotoana ilana azy. Tamin'ny Kirosy nitsofin'Andriamanitra rano, mbola tsy babo ny zanak'Israely. Tamin'ny Kirosy nitsofin'Andriamanitra rano, tany amin'ny Isaia teo, mbola tsy babo ny zanak'Israely. Mbola milamo ny fiainan'ny zanak'Israely. Fa ianao mbola milamo io, avy eo ianao mety handalo azy. Aza matahotra ianao, ny problème anao tsy tonga.
ny solution anao efa vita an'Andriamanitra. Samy miaraka amin'Andriamanitra ravanao. Samy miaraka amin'Andriamanitra ny problème anao tonga io dia fatafy efa any ny solution io. Mbola tsy mitotona aminao kory ny problème dia efa miainga koa ny solution. Ary tsy maintsy misy vaolana io adanao io. Raha mbola ao amin'ny Jehovah tsy maintsy misy vaolana. Ampairana reo izay mandalo azy tsy misy ady tsy misy vaolana zany eo amin'ny Jehovah. Tsy misy zany. Nisy ranavavy zay vao resaka tamin'ilay tamin'ny herinandro iny. Mpanompon'Andriamanitra izy io. Ny tena marina zokinay ara-panahy izy io. Misy fotoana izy mety mihinana ny autorité dia manoroka mamy anao zay zoky a. Efa nipromettre anao fa hijoroka volombelona ty fijona volombelona anao ty. Misy fotoana izy io a narary. Tsika monina dia mpanompon'Andriamanitra dia misy fotoana tsika marary. Mpianatra Jesosy aza nisy mba narary. Narary mafy. Tena narary mafy tena efa hoe ho faty. Izay taty andafo tsy narary tsy naraka mihitsy. Izy io tena zokinay sady zokinay ara-panahy tena zokinay tena ataonay ohatra zokinay ara-nofo mihitsy. Ny tena marina natonganay ohatra izao hoe ny fo ara-panahy zao dia izy io. Toritenin'izy io natonganay ny fo ara-panahy ohatra izao. Dia taty tsy nareva voatso mihitsy zay a efa ela be taty ary. Misy ny teny fantatrareo ve fa marary mafy zoky. Ny tena marina ary efa endrasana fotsiny sisa. Tena tsy le olona efa endrasana fotsiny. Dia taitra izay. Tetafina amin'izay ahoana ny fomba fahana miantso azy. Tsy manana compte Facebook tsony izy tsy misy Zoom. Tadidy nianatra Clarisse tsara angambany. Fa tao anaty Zoom tsika no niantso. Dia telefona nianatra Clarisse no netsona tadidy nianatra Clarisse. Tadidinareo tao amin'ny Zoom dia natsoa nianatra Clarisse tamin'ny telefona izy dia amin'ny telefona izy mihaino antsika manao commencement anaty Zoom ao. Fa ny zavatra tsy fantatsika dia zao izy mihaino tsy miteny izy. Aina feo avoaka rehefa tsy manana intsony izy. Misaotra nianatra Clarisse. Ianao ino nataon'Andriamanitra fitaovana? Tena misaotra anao ary mampahiranao androany. Zany mahatonga antsika amin'ny fotoana rehetra dia andao hanao asan'Andriamanitra. Andaontsika amin'ny fotoana rehetra ampiasao izay ampelantananao. Fa nampiasay nianatra Clarisse ny crédit tadidiko mihitsy zay nianatra Clarisse. Ny fantatra fa nandany crédit ianao tamin'ny nandeha ny voly. Misy vola mandeha ny asan'Andriamanitra. Fa tadidio nianatra Clarisse nareo amin'ny groupe izay maresy ity fijona vavombelona tena ko anareo ity. Tamin'ny herinandro efa tena naheno an'izy ity. Tena nampahery tena nalatsaka an-dranomasina mihitsy. Zao zavatra nitrany. Isika niantso nisaka tamin'iny olona iny a ambavahoana ny fahafatesana izy tamin'iny. Fantatrareo hoe firy 930 kilao izy miresaka tamintsika iny. 930 kilao tsy afaka mihinana tsy afaka manao ninino tsisy hery. Nefa zany dia olona mahery fo. Zany rehefa mitoroteny to dia amin'ireny toerana be dalo ireny to dia dilana ny toerana be dalo ireny to dia vaina amin'ny dalo izy. Tonga dia samy eo amin'ireny mpimasy ireny tonga dia manao divy. Fa tonga ny fotoana reraka. Ezekako ngely izy fotoana reraka. Niantso amintsika va ty dia alefa ny telefona dia mihaino antsika manao commencement sy mireo izy. Dia zao mba fijona vavombelona nanomboka teo dia nanomboka taverina daholo ilay asa fanompoana tany ireny dia nanomboka nahery. Zao mba tena taminazy. Zany efa maheno aty ambadika izay mivady. Efa maheno izay aty ambadika hoe efa endrasana fotsiny izy. Mpanompon'Andriamanitra ihany koa no miteny anay an'izany efa tsy dia antenaina firy intsony efa tena anao angamba misy fotoana tena izy moa ilay nijoka vavombelona tamiko an'io hoe zao zany eritreretareo tamin'ireny fotoana ireny misy mpiara-mivavaka tonga eo aminy. Dia izy amin'iny tsy mahatsiaro tena ny fandirisan'olona anazy. Fa izy any sainy mbola miasa kely mbola mare fisy tsy mihiratra intsony. Dia zao no tombavaka ilay raha rehefa mpanompon'Andriamanitra tonga tao aminy. Za koa mampahiranao androany tsika tsy tokony. Io tena mampiony mihitsy mbola ho tena ihany koa. Tena isika zany tsy tokony hanary toky raha mbola velona ny olona retsika mpitondra vavaka. Dia zao no tombavaka ilay mpanompon'Andriamanitra mpiara-manompon'Andriamanitra aminy. Tena nazo oatra dia izy efa tsy mifamikipy. Dia zao no teny mitombavaka eo. Tompo, tsy ny teny intsony hoe tompo tsy trano izy. Fa henoko tsara mihitsy izy nitombavaka ilay olona nanao hoe Jesosy ampisay Jesosy mijaly loatra izy Jesosy
halaivo izy famotsary, halaivo izy Jesosy famotsary. Mpiara-manompo, tsy mametsy ny olona teny an'izany isa manana zay mba zay finondry. Fa izy zany mihaino dia fotsy tena efa entina mbavaka ho faty. Isika kosa rehefa niresaka taminy tsy miteny an'izany tsika. Zao mba teny taminy zoky eo, za mino mbola tsy fotoana fanarian'Andriamanitra moa zao. Ho tsarovan'Andriamanitra ny asa fanompoana rehetra taloha tomany be izy tamin'izay hoe teo amin'ny fandriana. Zay teniko izay hoe zoky tsy mbola fotoana zao fanarian'Andriamanitra anao. Fa mbola ho atsangan'Andriamanitra. Teny vavaka tsika. Zay kota tia vavaka, zay mivavaka nanao alim-bavaka, ny vavaka ho azy satria efa mbavahoana ny fahafatesana. Alleluia. Dia izay izy ao anaty hoe tena tsy manaiky izany za tsy tranon Jesosy. Dia tondra vavaka izy. Fantatra hoe zavatra mitranga. Ny zavatra mitranga dia izao. Tsy maintsy ampidirina hôpitaly izy. Tena 36 kilos. Rehefa nentina tany amin'ny hôpitaly izy nentina tao amin'ny omi, tao amin'ny gyrary aérobika zany. Lafo be ny hôpitaly eo. Izy nefany dia mpanompon'Andriamanitra ohatrany tsika izao. Tsy hoe miaina amin'inona fa dia manompon'Andriamanitra eny dia izay fiantranana ny olona sy fitahian'Andriamanitra mety eo. Fa izy tia mizatra nafinaritra be. Tamin'izay vola anao manompoka ny vavaka tamin'izany fotoana izany. Dia nareo ny asan'Andriamanitra. Dia tadidiko mihitsy vao niditra mivavaka voaloha zay dia nisy vavaka tendrombohitra tao dia iny nisy rangahy mahery fo be mihitsy. Commandant io lehilahy io, commandant aloha. Avombela tamin'izany, misy marina tamin'ny tokony didina aby indesy ito commandant io. Fa nentina mivavaka tao anatin'ny fotoana ohatra zao hoe andro sabatatsika izao. Dia nandeha teny amin'ny vavaka tendrombohitra dia vao tonga teny vavaka tendrombohitra vao nokaleko kohaka ny vavaka tonga tamin'ny fitsoavavombelona. Dia io commandant io fa tsy afaka mitondra tobila vao mitondra ny tobila dia marary. Fa atao amin'izay izy vatadiko izay fitsoavavombelona izay. Tsara manamana tsy afaka miantsika tsika marary ato avoninahitra andromazy hitanareo izao misaotisaotra dia misaotisaoty be teo amin'ny tendrombohitra ty le rangahy. Izay nahitana azy dia tsy tatsony ra commandant miaramila. Dia renay taty ariana niakatra grady izy asa colonel. Asa colonel niakatra ny gradiny colonel. Nomban'Andriamanitra dia tsy hitatsony, tsy fantatra tsony. Narary mafy amin'izay ary ny zokitsika. Dia ozy izy le nentina tany amin'ny hôpitaly dia hatramin'ny olona tao am-piangonana tena niasa sainy hoe ahoana ny frais d'hôpital amin'ity. Nefa ilay olona ho ampidirina hitanao mihitsy fanaozisana ary ho ela dia ho ela. Hainareo ihany ny fiainana Madagasikara. Fa tao aoriana ny vavaka nataontsika teto izany voninahitra ao n'Andriamanitra. Tsy reharehanany amin'ny tenatsika. Fa za koa miteny anao fa baren'Andriamanitra koa vavaka ataontsika eto na dia en ligne azy. Tao aorian'izy sabata no tsy aoriana tsy maintsy nentina tany amin'ny hôpitaly izy. Tonga tao amin'ny hôpitaly ahoana ny atao vao tonga tao amin'ny urgence gaga be ka hôpitalina miaramila ao iny tonga dia iny colonel le mivavaka efa taminy 5 taona 20 taona lasa hoay tsy teneniko eto mana ranambavy anina ianao fa io lasa mahika fa hoanina mbola narary fa iza moa ianao tsy tadidiny tsoky efa tsy mahatadidy olona zahavy anina za le commandant tamin'izany fa zao efa colonel mihaino torotenao indray mandeha dia tonga ny vavaka tany aminareo indray mandeha indroa za tsy tadidinao hoe tamin'ny taona zao tadidiko tokoa ka izao za tena mahatsapa mihitsy anao izy colonel fahasoavan'Andriamanitra za mivavaka tao dia nisonitra grady men'Andriamanitra fahasoavana angeza-be sy ny sisa tonga tena amin'ny baiko colonel karakaraina taratasy idirany olona io karakaraina ohatrany sy taratasy idirany no karakaraina tsara tao amin'io gyrary aérobika io ny karakaraina tsara tsy ny frais d'hôpital atao dia ny colonel satria colonel ohatry hoe manana andraikitra tao tonga dia tsy mandoa vola na ariary na vidim-panafody na frais d'hôpital ny ofana chambre sy ny ndraitra rehetra. Tena mahavariana ake zany re avana malala tokony 4 millions zany ny vola lany tao fa tonga dia namehany koa ay tsy mandony iny io karakaraina tatasany izy karakaraina fanafody frais d'hôpital tsy nandona ariary. Ny tiako lazaina aminao dia izao io colonel io koa endriky kirosy io. Resika mety kivienarina dia indreva be tsy tonga tsony be ny colonel tsy tonga tsony ny commandant mavakina amin'izay dia sitrana be dia programan'Andriamanitra amintsika dia samy manana ny programa. I kirosy tsy programa ara-panany ny kirosy
fisandratana ranofo, fitahina ranofo, efitsy tanjaka ratafika. Fa ao ambadika ny fitahina ny kirosy, natao hitahina amin'ny ara-panahy, Jakoba mpanompoko sy Israely voafidiko. Ratsy ny sonitra kolonelina, i commandant tsy tonga nandraikitra lehibe tao amin'ny hôpitaly io. Ary fony mbola natanjaka izoky nitoroteny tamin'ny kolonelina général. Tsy hitantsony kolonelina nahazo valobavaka. Tanjakivy amin'izany mpanompon'Andriamanitra. Mivavaka ho an'olona ianao dia tsy hitantsony iny olona tsy kivy amin'izany ianao. Fa tadidio. Fa ny fonon'Andriamanitra sy ny mason'Andriamanitra mitsinjo anao. Toroteny anankiray natao tamin'izany fotoana izany, hitsinjovan'Andriamanitra anao. 5 taona ty ariana marary ianao, fa olona ilay mitoroteny anao 5 taona lasa, mitsangana ho kirosy. Alleluia. Anafaka anao. Zao izy zao resaka tamin'izy tamin'ny herinandro, very efa manao asana ny fahasalama. Tsy marary zany tso. Olona 9 kilao. Efa miverina amin'ny kilao antsika 20 izy zao, 20 moa mampenina. 20 kilao izy zao tsika miteny. 20 kilao na 7 kilao lasa mingeza. Matanjaka ary tsy mbola manaiky fa miverina manao asan'Andriamanitra ilay. Dia teny aminao androany. Nahoana ianao matahotra ao adin'Andriamanitra. Izao ny zavatra tena mahafinaritra. Mitahian'Andriamanitra kirosy. Na dia tsy fananiny kirosy aza. Zao vao tsy fidiny izao. Ina vao kirosy? Tahiny tompo tsy fidiny izao e. Ao ambadimbadika ao misy olona babo. Fa io tena tahin'ny tompo. Mampahery anao androany. Ianao tena tahin'ny tompo ianao. Mandahoady ianao araka hitantsika teo. Ny zavatra ataonao tsy mahazo kivy. Fa ny zavatra ataonao dia verina amin'ny fitiavana voalohany. Fa ianao koa dia Jakoba sy Israely eo mason'Andriamanitra ianao. Dia izao ny zavatra nataon'ny kirosy. Ny rany amin'izay reto olona reto. Izy zao izy mbola izy aminareo ny olona. Andriamanina any aomba azy. Vaoka hiakatra any Jerosalema izay ihany jody izy. Ka hanao ny tranon'ny Jehovahandriamanitra ny Israely. Ny firenen'ny Israely reny nahazo an'izay. Andao avoakako nareo. Zany hoe i kirosy zany. Nandravarava ny fanjakana izay teo anoloana. Izy ny fanjakana anisan'ny lehibe indrindra. Fa nijakana Babiloniana Nebokadnezara. Nebokadnezara izay namatotra ny zanak'Israely. No ny fatoran'ny kirosy. Fa kirosy kosa mamoaka ny zanak'Israely. Anao tempolo amin'ny Jehova amin'ny voninahitra ny Jehova. Io fahavalonao io isy olona tsangan'i Jehova. Anarona io fahavalonao io sady amoakanao. Andehanao tempolo, andeha iteran'Andriamanitra. Misy olona zao eto amintsika eto ohatra mangataka taratasy izy petrahana aty an-dafy. Zao nao mbola tsy mahazo taratasy, mbola misy kirosy ao ataon'Andriamanitra. Mbola le préfet amin'izao io tsy manome taratasy anao io. Fa isy olona ray niakatra grady, lasa préfet. Miala le préfet tsy nanome taratasy, misy olo préfet tonga dia vao mahita ny anaranao dia tsarony ity nananganan'Andriamanitra. Ity le nitahian'Andriamanitra. Ity le namangin'Andriamanitra. Fa tonga dia meo taratasy ty olona ity, alleluia. Andraso ny anjaranao aza kivy. Aza kivy. Ny fahababony zany misy fotoantsika mandalo an'izany. Fa zao, tsy afaka ompon'Andriamanitra io. Tianao Jesosy. Ary zava-mahafinaritra dia zao. Sady na rehefa ny kirosy zareo andala manao tempoly. No ny didiny kirosy ny olona. Ny babo rehetrarehetra miaraka taminy. Amin'ny azy vola fotsy, vola mena, fanaka, biby fiompy, ary fanaty sitrapo. Ho anaovana ny tempoly ny Jehovahandriamanitra. Tao anatin'ny samy babo tao ihany. Kirosy ny rahan'Andriamanitra. Alleluia. I kirosy ny rahan'Andriamanitra amoaka. Sady andidiny olona ary ny tondra ny fitahiana teo dia babo rehetra tao nanao cotisation. Alleluia. Omena babo anankiray. Misy babo spesialy ao anatin'ny babo ao. Ny zavatra rehetra ho kasihan'Andriamanitra hiara azy. Amen. Mba asosa ity azy. Ianao ngezany ity azy zany. Za zany ny tenanao tiavo Andriamanitra. Aza hoe babo ianao dia anao tsintsinina an'Andriamanitra na hiteny ratsy. Fa na dia babo azy ianao, ny Jehovahandriamanitra ao mbola misaina sy ny aminy aminao ihany. Dia lasa zareo na dia. Dia ny firenena Juda sy Benjamina sy misorona.
ary zao ny zavatra mahafinaritra. Andiny fafito. Andeha hiainga zany zao dia nahazo volamena, volafotsy, fanaka sy biby fiompy andeha hanaovana tempoly. Inona moa ny dépense ngeza indrindra rehefa hanao tempoly? Tsy le trano fa ny fanaka ao aminy. Satria ny fanaka ao aminy volamena, volafotsy, varotsy sy ny sisa. Dia jerena reo fitahin'Andriamanitra. Alohan'ny andeha hiainga zany rehefa efa teo daholo ny volamena, volafotsy, biby fiompy sy fanaka rehetrarehetra nomen'ny olona. Miara-baby tao. Fa rehefa tena melohan'ny tena hivoaka, atao ampoly, hoe za hanao tempoly. Andiny fafito. Tsy mbola ny onona ihany kirosy. Tena avoaka ny kirosy mpanjaka ny fanaky ny tranon'i Jehova. Izay efa nalain'ny Nebokadnezara tany Jerosalema, efa natao tranon'ny Andriamanina. Ary Mitredata mpitahiry haren'ny fanjakana dia nasain'ny kirosy mpanjakan'ny Persia namoaka ireny, anisainy dia natolony an'ny Sesibazara lehibe amin'ny firenen'ny Soeda. Raha mahay mandinika tsara ianao dia zao zavatra mitranga. Tombom-barotra fotsiny kely nomena tele ambony. Goûté, cadeau, fanifanaka ao amin'ny tempoly reo ihany no miverina eo. Misy fotoana ianao ry havana. Ohatry ny nalainy ny fahavarony ny fanaka ao amin'ny tempoly. Raha mbola mifikitra amin'Andriamanitra ianao, tsy very ny famitehirizana. Izany izy rehefa mivavaka rehefa very vola. Mivavaka rehefa ohatry ny voasolokon'olona. Tsy voasoloky ianao ary tsy very vola. Nalain'ny Nebokadnezara iny dia natao eo amin'ny toerana tokony izy. Fa avy fotoana hamoahana n'io avy ao amin'io tempoly io satria anao reo. Misoratra aminao reo. Asativy. Tsy very zany ny fanananao. Averin'Andriamanitra aminao. Izy tsy very zavatra teto. Efa manompo an'Andriamanitra dia aza mitetsy mba mivavaka ihany ve zay rangahy dia mbola very vola ihany. Tsy very fanaka-toerana. Ary amin'ny fotoana andidimy kirosy amin'ny Nebokadnezara avoa io. Avoa io fa tsy anao io. Sa mizaitra reo nandeha. Dia jerenareo nahangona vola sy arena sy volamena sy volafotsy be be be. Rehefa mifanaka teo amin'ny tempoly miverina tamin'irony ihany. Ny dikan'izany, le fahababoana no ty fitahiana. Le fahababoana. Rehefa nitoko tamin'Andriamanitra na dia fahababoana io ary. Itenenao anireny so ihany aho fa babo. Fa aika iza babo ty manangona arena avy amin'ny hafa firenena. Mitany fiainanao manokana ny Andriamanitra. Atoko sy miaravana malala fa voarainao zany afatra izany. Iny tena loatra amin'ny Isaia faha 1:20. Isaia faha 1:20. Isaia faha 1:20 andiny faha-efatra. Ko atsangana nefa ravatry ny fony fahagolo ary amboarina nefa lao hatramin'ny fahy. Dia ho avozina indray ny tanàna rava izay efa lao hatramin'ny tanànaka efa lasa. Efa potika efa ela io. Fa androany Andriamanitra miteny amintsika ho atsangana indray. Izay anona fiainana tsy dia zarizary tsapanao hoe ohatry hoe potipotika. Miteny anao androany Isaia 58:12. Moa tena ro andro izay taranakao no anangana nefa rava ianao ihany inge. Iza tsony ny anangana anty ianao ihany no men'Andriamanitra hery anangana an'io. Moa tena Andriamanitra izay taranakao nefa anangana nefa rava efa ela. Ary naorina hatry ny fony fahagola no amboarinao. Ary ianao dia atao hoe mpanamboatra ny rava, mpamelon-dalana monenana amin'ny tany. Raha miafa ny nanopotika ny fiainanao io, ny tananao ihany no tahin'i Jehova. Aleluia. Ny tananao ihany no atsangan'i Jehova hanangana an'io. Mitahin'ny tompony antsika tsirairay avy. Atoko sy miharavana. Avoarainao zany afatra izany. Hivavaka tsika amin'izao fotoana izao dia hanao hira anankiray. Ao aorianan'izay hivavaka misy solitera anankiroa avy amin'ny groupe Semaresa hivavaka androany. Misotranao zay Jesosy malalo. Misotra sy mideranao zay Andriamanitra. Satria tena tsapany tokoa Andriamanitra. Fa tena hoe notahinao ny fiainanay. Notahinao ny fiainan'ny tsirairay avy Andriamanitra.
tena ty raha vazana andalo faharavana dia ianao Jehovah-Andriamanitra tsy toy ianao Andriamanitra mbola naniraka indray nanendry olona ny ambadimbadika aty ho tahinao mba ho fitahiana ho an'ny fiainanay Jehovah-Andriamanitra mba tanteraha ho amin'ny fiainanay rehetrarehetra izay tonga eto izany androany mba tanteraha ho amin'ny fiainanay rehetrarehetra izay tonga eto izany androany hasaveranao kivy raha mety nandalo olana hasaveranao kivy raha mety nandalo faharavana Jehova fa fantatra efa mihevitra ny momba anay foana ianao fantatra efa tsy manadino anay ianao fantatra efa mahavita tomboka fa tsy ampela tananao ny anaranay ka tsy ty ady tiako ny fotoana anarinao anay Andriamanitra ahino tsirairay avy ataovy mitoetra amin'ny fanatriana azaveranao kivy na ho ketraka azaveranao mandalo fahakiviana amin'ny zavatra rehetra izay mandalo Jehova ataovy miandrandra fananganana avy aminao ataovy mbola miandrandra fananganana indray na dia efa rava tahaka ny ahoana Andriamanitra ianao any ombanay ianao ny omba ny tsirairay avy ianao ny hitantanay misaotra Jehovah-Andriamanitra misaotra ny amin'ny toriteny androany misaotra fa voaraina ny avatra misaotra Jehovah-Andriamanitra fa voaraina ny fampahirezana androany avy amin'ny tananao mahery avy aminao le Andriamanitra tsy toy le Andriamanitra tena tianay le Andriamanitra tena mikolokolo anay le Andriamanitra na dia mamela anay ho rava ny fahavalo azy dia mbola mieritreritra anay foana ary manangana ny fahavalonay indray ma ho fitahianao anay Andriamanitra dia rahalaza saotra ho anao misandrata amin'ny avo indrindra tompo misandrata fa voarainay afatra mahery zay miala eto androany mahery zay matsapa misy Andriamanitra mieritreritra anay foana olombelona ao misy Andriamanitra tsy mamela anay irery saotra tompo itodio amin'izao fotoan'izao zay tsirairay avy zay tonga eto mitady anao fatratra mangetaheta anao fotatra mila anao Andriamanitra mila ny herinao mila mitavanao eny Andriamanitra indreto zay Jakoba sy Israely fanomponao anirao kirosy hanangano kirosy ho fitahinao anay Andriamanitra hiady amin'ny fahavalonay Andriamanitra hamaha ny vikibo ny mpanjaka ho anay hamoaka ny trano ny arenao ny trano fitehirizany soa ho anay manao Andriamanitra ny voninahitra manao ny dera tompo manao ny aja Andriamanitra betsaka ny tsy voalaza anay fa ianao Andriamanitra malala ny masoa diankatahako ianao Jehovah-Andriamanitra anao sy hikarakara ny momba anay rehetra Andriamanitra saotra tompo betsaka ny tsy voalazako betsaka ny tiako lazaina kely ny fahalalako ary fony fisainako Andriamanitra fa ianao Jehovah-Andriamanitra le Andriamanitra malala ny mahasoanay mihoatra lavitra no izay nangatahanay sy nandrandrainay anay Andriamanitra mitanterahinao eo amin'ny fiainanay misaotra tompo malala misaotra Andriamanitra halleluia amen fantatro fa tiayanao na mandalo mafiazanao
Mafuyayano Fonda Chufa Tiayana Namagaru Mafiazo Fonda Chufa Tiayana Mafuyayano Nisejani mafenya Sita kitu izaya falana Sufadulato yana Tiayana Namagaru Mafiazo Santa Chufa Tiayana Sinafuyayano Nisejani mafenya Sita kisu izaya falana Sufamulato yara Namsaya Namsara Shaya Chilitaru Sabayano Ramaja Kizaya Tumbosiayana Nanarina Jayana Yana Nanarina Jayana Yana Sini sisa Vachasana Wanda Tuni Wanawa Nanarinda Shairana Yana Ranagana Shairana Yana Sini sisa Vachasana Wanda Tuni Wanawa
Haleluya. Misaotra Jesosy malalo ny amin'ny teninao mamy be mahakasika fo sady mampahery anay Jesosy izay nampitondrainao ny mpanomponao tamin'ity androandroany ity. Makasitraka Jesosy fa ianao tokoa ilay Andriamanitra tsy manadino anay na dia ao anaty fahababona aza ny fiainanay Jesosy. Izay ny Jesosy ilay olona vita tomboka vatsa eo an-tananao tena makasitraka anao zay Jesosy fa ianao ilay tianay mijery anay amin'ny masom-pitiavanao, mitsinjo anay ary mitsinjo anay ny fonao ary ny sainao Andriamanitra dia mihevitra anay mandrakariana. Misaotra Jesosy fa ny antsoantsonao Jesosy sy ny programanao eo amin'ny fiainanay dia efa nandefasanao Kyriosy izahay Jesosy ka indreto izahay ilay babo nandrano any Kyriosy mba hitsanganao tamponao ka mideranao zay Jesosy fa tena manan'izay manana anao fa ianao ilay Andriamanitra mamerina anay ny fiainanay amin'ny laoniny na dia efa babo ary izay na dia efa rava ary ny fiainanay dia miandrandranao zay Jesosy miandrandranao mandrakarivo zay Jesosy ary makasitraka anao zay Jesosy ny amin'ny asanao eo amin'ny fiainanay ny voninahitra sy ny teratra varaiky atolotra anao reny ihany. Haleluya, amen. Amen. Ry Andriamanitra ray amin'ny tsara indrindra misaotra anao zay Jesosy midera mampalaza mameno voninahitra manaranao Jesosy satria tanteraka sy raviraha teto Jesosy malalo miteny izay ny mpanomponao Jesosy malalo ary maro sady nampahery anay Jesosy nakasika ny fonay Jesosy malalo ary maro ny babo amin'izao fotoana izao Jesosy malalo sy misy ny rava fiainana Jesosy malalo nefa natotosany mpanomponao teto taminay izany teny izany solana Jesosy malalo ary babo andeha anatrika anao Jesosy malalo ary misy Jesosy malalo tsy akivikiviny izay tsirairay avy Jesosy malalo fa atoky sainanao Jesosy malalo mbola matoky anao izay Jehovah malalo fanangany faharavany eo anatrehanay Jesosy malalo apetranay am-pelantananao Jesosy malalo ny fiainanay tsirairay avy Jesosy malalo ary tsy hanana kiviny izay fa matoky anao miaraka aminao Jesosy malalo ary tsy hoanina iahy izay miaraka aminao Jesosy malalo fa tatokanao mandrakariva Jesosy malalo efa vita tomboka avatsy eo anatehanao izay Jehovah Andriamanitra Jehovah tsy hanina iahy izay tsirairay avy Jesosy izay manaraka teto Jesosy na izay toerana misy anay tsirairay avy nandray izany teny izay taminao Jehovah Andriamanitra atoky anao mandrakariva izay tsirairay avy Jesosy malalo tsy hanina akiviny sy iahy Jesosy malalo na ininy zavatra manateka anay tsirairay avy amin'izao fotoana izao Jesosy malalo fandeha afatokina manaraka anao izay tsirairay avy Jesosy malalo misaotra rehefa nahinao sy voninahitra ny eo anao ireny ihany fiadanao anay tsirairay avy nanatikarateto misaotra ray haleluya amen. Haleluya, mankasitraka azy amin'ny rahavavitsika ao anatin'izay vavaka ao alinan'izay toriteny izay amara-paranantsika ny fotoana izay tetenanao androany miloha idirantsika amin'ny fiderana vitsivitsy fiderana anankiroa dia tiako ataonao ity arahira ity tsika androany iteny izay Jesosy mahatoky anao mahatoky an'Andriamanitra isika. Atoky foana n'Andriamanitra ninina lalovanao. Haleluya. Nauna lumyu jika tu isau yang nau biranu masulu maminu ni funau mangadi nunau pati urus yang nau pami si pecha ini wadina nauna lumyu tu isau yang nau biranu masulu mamenu ni funau
nahita Sisina lalaku Falisi masumikiri Dinadia natu Sifani Fahumanawa Matuki Falisi asa Hampadishana Matuki Sacrificina Nularufana Sanati Natukaisi Mafuyana Hallelujah! Matuki Falisi asa Hampadishana Sacrificina Nularufana Sanati Natukaisi Mafuyana Niwapina Ifriwantanani Nange Vikapairiyanau Vidaya nisuku Rupanindriyanau Fanga izireu Nunyadi uwanau Tiru nitumpu Latina diyanau Nange Vikapairiyanau Vidaya nisuku Rupanindriyanau Fanga izireu Nunyadi uwanau Tiru nitumpu Latina diyanau Fayunitanani Pagititana Uwe watatani Susufani Fantatiniana Atukira pada apa kesalahan Mas? Oh, sanati. Sanati cara dia mata. Haleluya. Mametola tsikatsy somary fidirana eto aminay fanaony toezana misy eo amin'ny lafiny fotoana fa dia mametoanareo amin'ny latsinainy amin'ny sivy sasany alina dia fotoanantsika riavana malala ao anatin'ny fangalantsika mahavaka fiabenana saotra nonahitra ny amin'ny aquí radio point radio andetorakasaiko.com afahanao meny nizapeo aquí radio samita iny doktor sy rehetrarehetra raha tontolo herinandro afinaritra tontolo herinandro fandresena ho anao indray samita iny doktor sy rehetrarehetra halleluja sotra mananitra rehetra amin'ny farany manandriamanitra lehibe amin'ny voninahitra halleluja amen